Teo amin'ny lafiny sosialy dia niavaka ary namelom-bola ireo vahoaka tonga dia tsy mahamasina ny naharenesana fa tsy andova-bola intsony ny sekolim-panjakana ambaratonga voalohany mba ahafahan'ireo ankizy miditra an-tsekoly. Asa foezaka izy ity ka ao anatin'ny telo volana no hamatana izany. Mba tsy isian'ny fahatapahana nefa dia ho raisina an-tanàna ihany koa ny karaman'ireo framina. Atao izay merenana azy ireo an-tsekoly amin'ny alalan'ireo programan'asa mifanandrify na fampianarana mamaky teny sy manoratra satria ny fianarana nolova tsara indrindra ao anatin'ny telo volana no anatanterahako izany. Ho mamaim-poana ny fianarana sy ny fanabeazana fototra eo amin'ny sekolim-panjakana, eo amin'ny sekolim-panjakana na izy na aiza eran'i Madagasikara. Ho raisy ny fanjakana an-tanàna ihany koa ny fikarakarana ny hoavin'ny mpampianatra frama. Ka izay indrindrany resaka kolikoly isan'ny fototry ny mahatonga ny resaka trafika fanondranana tsokosoko ny andramena zay manko ny ataoko hoe ho tonga any amin'ny andramentsika dia io resaka kolikoly atao amin'ny mpitandro ny filaminana. Io andramena io ange tsy hoe eo amin'ny porno maniry fa lalana lavalava ny atongavan'io any amin'ny porno na any amin'izay seranana majinika anondranana an'iny any ivelany amin'ny alalan'ny sambo. Sandariko isan'ny tafiditra ao anatin'izay lalana lalovan'ny bois de rose zay. Zany hoe za aloha miteny aminao fa hatrany nateo anahy mbola tsisy andramena voaondrana zany. Fihetsiketrehana mibetsaka. Nanomboka tamin'ny 20 aprily zany. Mbola tsy nahita zany hoe nanaheno hoe nisy cargo na hoe bolabola zao ny lasa tary. Kanefa nisy an'le tratra any amin'ny aéroport niza moa le 20 conteneur. Ka reny efa mety efa lasa taloha fa nitransité tsy haiko tamin'ny vina reny fa tsy tamin'ny zato teo zao zany. Fa tia ny androany maraina zao nisy gendarme tany Maroantsetsa natratra 500 bois de rose. Dia natonony zareo. Zany hoe efa saisie izy io no saka ahodiny rahalahy. Saka afindrany zany. Izy io manko afindrafindra zany dia farany tsitatsony avy eo ny ale. Dia tonga teo ny gendarme hoe tsy azonareo afindra io fa oby zavatra saisie io toriana ianareo. Dia hoy zareo zay no mahafantatra olona ambony. Amin'ny telefônina. Avy aty Antananarivo mihitsy zany no ozy misy miantso an'ilay gendarme keliny kapitaine kely any Maroantsetsa zany. Hoe zay no mahafantatra olona ambony. Hoe fa tsisy dikany anaovana satria nanao PV dia nidéférena any amin'ny tribunal dia zay hoe ataovy ny asanao dia déféré le olona. Fa tsisy olona ambony manindritsindry atsika zany amin'ny asantsika. Zay. Mandray ndraikitra zay tsy matory zay. Fa tena miasa zay. Mbola tsisy hoa fihetsiketrehana mibetsaka ary raha vao mihetsika io dia efa fantatray dia efa misy miala zay. Zany hoe raha miaino anao zany mety ho tratrane zany izy io fa mety hoe tsy nanana volonté ve mpitantana hatramin'izay raha miteny ianao hoe hatramina teo anao tsy mbola nisy ny ainga amin'ny bois de rose. Président de république anie niteny hoe hiady amin'io izy zay zao no entiny hanampy anazy amin'izany. Zay conviction anay zay zany no entinay satria izy niteny hoe hiady amin'io tsika dia raisinay zay dia anavany zay. Tsy mbola nisy voaondrana rehefa zao eo any le teneniko aminao raha vao miasa maso io gendarme io misy olona very tombontsoa ao dia ho avy indray ny fanenjehana ny gendarme mety hiatra ino ma ty fiatakena kazerina ho avy indray zay ikarama olona indray raha satria reo mavita manofa jet privé hiteto plateau eto Antananarivo eto na ex-député zany na olon-tsotra tsy fantatra na député aperinasy zany tsy fantatra tsony fa dia tsy manaiky zay fa hoe baiko zay zao moa dia lazaina fa hoe manao andramena zany na za mbola tsy nahita zany mbola tsy nanao an'izany mbola tsy nanao zany fa za manenjika an'io mbola tsy nihinana ny volana io manenjika an'io. Inona ny vokatra azo andrasana aminao général Paza sy ny ekipanao amin'io resaka andramena io satria miandry vokatra amin'io ary eto zany isan'ny anomezan'olona tsiny ianao miresaka hoe ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina isan'ny teny izy fa hiady amin'io dia niandry vokatra ny olona dia manome tsiny azy ny olona ianao eo miteny fa nareo ny isan'ny miara-miasa amin'izany. Inona ny politika tena hoentinareo ary inona ny vokatra afaka teneninareo ny olona nge mba miandry mialatsiny tête ngeza be mba tapaka aloha amin'ity resaka boîte satria fantatry ny olona rehetra ianina manao fa samy eto ihany. Ka zay hoa iny amin'ny sisiny iny tsisy
tsisy iny tsisy andramena mitafiditra anaty sambo zany ary raha ohatra araka sanatria mivava misy tafiditra ambo dia hoangatahana amin'ny président de république hoe ho tifirinay amin'ny lance roquette le sambo raha manome an'izany izy dia tifirinay fa tsisy tafiditra zany reo zay olona tapadoty tsy fantatray fa ny fantatray aloha dia tsisy andramena miondrana eo zay ny fantatray tena ary zao problème amin'io koa manko an'izao raha apetraka ao any le maramila dia ny ela maray roy dia fa alao rehefa tady anondrana andra laona andefasana commando avy aty miarete any